Manambahiny kosa isika eto amin'ny fampalalam-baovao amin'izao takariva izao dia tsy izay fa andriamatoa espera andriantafika izay talehany serasera sy fandraisana eo anivony Hafari malagasy Tomasina. Faly miarabanao mandrainao eto amin'ny fampalalam-baovao matv tompoko. Faly miarahaba atsika vahoaka tsy vakovolo eto Antananarivo. Faly miarahaba ho atsika izay manaraka ny fahitalavitry ny matv ao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao hariva izao. Faly miarabanao ihany koa Tina Soa. Dia miarahaba tompoko. Araky ny efa fantatry ny maro ngamba ny Hafari malagasy dia miandraikitra manokana moa zany anireo hoe olana ara-tsosialy samihafa matonareo Hafari malagasy Tomasina tonga eto moa zany dia manana ny zavatra hoe hozaraina olana mety hoe hifampizarana ihany koa ampafatina ampafatarina eto amin'ny fahitalavitry matv amin'izao takariva izao. Inona ary ny zavatra hoe tianareo hozaraina manokana androany? Tonga eto moa zany zay avy amin'ny Hafari malagasy any Tomasina sy urée délégation zay niaraka avy tamiko. Zany hoe izahay moa dia manana ny filamatra dia ny akataka ny toetra ny Nadine Ramarson sy ireo asa sosialy izay efa nataony. Ny natongavana eto moa zany dia izara sy ampahalala amin'ireo manam-pahefana eto an-toerana amin'ny olana izay misy sy mianjady ao Brickaville sy Tomasina satria azo lazaina lavitra andrina ihany izay any Tomasina. Ny olana tena anisany mampikikika ny vahoaka any moa zany dia resaka ny ady tany izay anisany mitana 20 isan-jatony ny fitarainana zay tonga ao amin'ny bureau-ny Hafari malagasy ao Tomasina dia resaka ady tany avokoa. Ny zavatra mampalahelo moa zany dia ny eo amin'ny fanavana ny hoe rarina sy ny ara-dalàna. Misy ireo tantsaha izay manajary ny tany efa amampolo taonany maro, izany hoe efa any amin'ny 90 taona nipetrahana teo amin'ny toerana, zany hoe toerana efa nipetrahany ny razambe hatramin'izay izay ahitana voly kininina sy ny voly letsia efa amampolo taonany maro, nefa noho ny voajary le toerana ateorina dia misy ireo mitsiriritra ny toerana zay efa voajary dia ireo mpanambola izany. Ka ao anatin'izay fitsiriritana zay dia misy ny fanamparana ny herin'ny vola izay atao fitaovana akana ankerina ireo tany zay voajary ny ireo mpamboly ireo. Ka ny zavatra magaga nefa dia mahavita ireo atota taratasy atao hoe ara-dalàna ireo manana toe-tsaina tia misoloky tanin'olona izay. Dia ny magaga hoe iza ary no ny tompona andraikitra, aiza ny manam-pahefana manoloana izay tsy rariny izay mianjady amin'ny tantsaha izay. Ho aiza ary ireo tantsaha ireo raha ohatra ka alaina ny tanin'izy ireo bodona tsotra fotsiny zao, aiza izy ireo petraka, inona ny iveloman'izy ireo? Mangataka ary izay amin'ireo manam-pahefana eto an-toerana mba hijery akaiky io fototra ny olana izay misy ao Brickaville sy Tomasina io, ary mangataka ihany koa zay mba hidinan'ireo manam-pahefana rehetra indrindra moa fa ny ministry ny imponina tonga eto moa zay hitaraina zay zavatra zay ary ampahalala ny manam-pahefana. Misy moa zany ny manam-pahefana zay efa natonay ary isaorana anazy manokana zany dia ny CST Alera Marson izay nandre an-tanana anay tamin'izay ny fitaraina zay nataonay zay, ary vonina ihany koa moa ny tenany anampy anay sy hijery akaiky ny zay zavatra izay. Zay ao Tomasina moa zany bureau-ny foibeny Hafari ao Tomasina dia ao amin'ny lot 043 parcelle 1374 Tanambao 5. Ataoko ngamba fa voalaza atao daholo ny rehetra hoe inona moa zany tena hoe andrasanareo amin'ny manam-pahefana ao anatin'izay hoe antso ataonareo izay, raha hoe izay ny zavatra misy dia inona ny tena zavatra hoe endrasanareo? Ny zavatra andrasanay moa zany dia ny famerenana ny fijerena akaiky aloha voalohany ny olana zay misy any an-toerana, ny lalana ny fidinana satria ny zavatra hita moa zany dia hoe tsy misy fidinana an-toerana mihitsy ny fomba fakana ireo tanin'olona ireo fa amin'ny alalany zay fomba tsy fantatra. Dia tokony jerevana akaiky zany dia ny amerenana ireo tanin'ireo mpamboly ireo any aminy, satria le olona zany mitaraina hoe tsisy tany petrahana mihitsy ho aiza ireo olona ireo, natao hiaro aniza ny lalàna, natao ho an'ny mpanambola ve, sa natao ho an'ny vahoaka malagasy tsy vakovolo ve, sa natao ho an'ireo andihan'ny olona sasatsasany, sa natao ho an'ny madinika.
Eny ary inona ary no afatra farany satria efa voalazana teo ihany hoe aiza ny toerana misy an'izay afary malagasy ao Toamasina izay inona ny afatra ary farany amaranantsika sady an'ity resadresaka ity satria toka hoe voabango efa voalazanao tao anatin'izay resadresaka izay rehetra izay ny zavatra tiana zava-dehibe hoe tiana ambara inona ny afatra ary ny afatra zany dia ho antsika vahoaka malagasy tsankanavaka zao fotoanan'ny fijoroana fifoazana amin'ny torimaso ialana amin'ny tsindrazolena maro isan-karazany ndao hijoro avondrono ny heritsika fa tsy fotoanan'ny fampatoriana ny fotoanan'ny fanaovana tsindrazolena sy ny fanaovana tsinotsinony madinika ntsony zao fa avondrono ny hery fa hiaraka ifoha amin'ny torimaso atsika rehetrarehetra dia misaotra indrindranao Andriamatoa Esperar Andriantafika izay marina hatrany hoe taliany serasera sy fifandraisana eo anivony afary malagasy Toamasina dia mirary soa anareo tompoko